I Jesosy Kristy velona mandrakizay miteny amin'ny fiangonany raha nitsangana tamin'ny maty izy ka nilaza tamin'ny tianany fahaizany hoe makanesa ny Galilea anareo fa any no ahitanareo azy. Amin'ny fitombin'Andriamanitra aminareo ny fahasoavany avaka andraisantsika zany hafatry ny pasika faharoa fa ny fiangonana izany. Amen. Ny taotray toroteny dia rehefa mifanena amin'ny texte fantatry ny fiangonana loatra. Sao efa hainy daholo zay zavatra efa holazainy eo. Raha eto dia mifanena an'izany zahay matitoko fahavalo amby roapolo matonga amin'ny andininy fahavalo amby folo indrindra efa nomena fa efa nareza ny an-danitra sy tiatany ko mandeha anareo dia hainy fiangonana tsentsely. Ka raha eto ny mpitoroteny no tsy matroka tsara ifeny zany texte fantatry ny fiangonana loatra zany dia raha tsy ho azy. Izy Andriamanitra no memonazy fa izy ny tompony teny hianatraminy isika. Mazava aloha zany ny hita eto ary nanitsiatsika sahady tany amin'ny fitarehana ny fanasany tompo tamin'ny alatsy masina raha niarany vavaka isika fa izy firy lala no miaraka tamin'ny tompo teo raiky ambin'ny folo lahy. Tsy zahay akory mamolona an'izany fa ireny toejireny amin'ny ankapobeny ary dika amin'izay azo avy amin'ny fiombonany fiangonana dia tonga dia soratany fa rehefa miverina misoratra masina ianao izy raiky ambin'ny folo lahy no tafaraka tamin'ny tompo tamin'izao hiatrehana ny pasika. Dia niteny tamin'ny andaran'ny anjely tsaronareo tamin'ny pasika perikupany pasika rehefa tonga teo amin'ny fasana ny vehivavy ny Maria Magdalena sy Maria anankiray satria soratra masina io Matthieu ihany le texte. Dia nisy antena sy taminy ka ny tany hoe fantatro fa Jesosy zay nombona tena fidalio tadiavinareo tsy ato izy fa efa nitsangana araka zay efa lazainy taminareo. Ko magana angana ina zao mpianana ho any Galilea fa any no ahitany azy araka ny teniny taminareo efa nilaza taminareo aho ilay am'feny. Ina ny hevitra zay teny hoe efa nilaza taminareo aho. Raha olona zany zao tonga nahafatra dia iteny zay efa mifarana vita ny akana dia hoe fa laza taminareo aho. Ina dikan'izany afaka am'izay nanirana azy ny anjely fa isa sitanoa andrasany zay nandre ny afatra ka raha anaiky ny fami ny mpianatra anaiky ny teny ty vehivavy ty dia iaika tokozy dia ho aiza ho any Galilea. Fa rehefa hiteny izy hoe tena vehivavy amin'ny sy miratsaina moa ty vehivavy ty niaraka be loatra tamin'ny tompo izy tamin'ny fahavelona dia zao sy milaza bay tamin'ny tompo tamiko tany dia tsy nandeha izy dia tsy tototany zany tsy nahitan'ny tompo izy fa hitatsika eto amin'ny andiny fahinambin'ny folo faraka izy zareo lasa nakany an'ilay tenim-bohitra no lazainy Jesosy mba andehanany aiza io any Galilea. Dia lasa tany ny mpianatra dia hitany tao tokoa izy Jesosy zay efa niandry zay fahitanany Jesosy zay zay efa nanampoany zay fahitanany Jesosy zay nieviny dia hoe zay efa niny fa ahita tokoa ny Jesosy any Galilea izy dia manino izy misy voabolona anao nahita azy dia nanina niankohoka amin'ny fomba ny Jiosy amin'ny fivavahana Jiosy rehefa mahita ny voninahitry'Andriamanitra izy rehefa tafahaona amin'ny tompo izy dia niankohoka. Iny mbola tsy reviny vavontsika
ejekemo trano zao mandoaly kara mbola sahiratsika zao a ny mitsangana miveran'andriamanitra mbola sahiranytsika vaovao re zany avitany amin'ny fivoriana tany dia avoaka ho fiainany ejekemo iny miditsy ny mpanao raharaha tsy mahazo mitsangana fitaka mihitsy eny any fiambona rehetrany na ery zany satria any zareo a tsy mihira rehefa miditra mpanao raharaha fa ina mandeha fiazava-maneny de ohatsy hoe raha miditra moa zany zareo dia manome voninahitra an'ireny olona miditra reny fiambonana raha mitsangana ka sika tsy manome voninahitra olona ho iny ejekemo fa andriamanitra nometsika voninahitra ka tsy mitsangana amin'ny fiambonana dia ohatra raharivonareo zao a anasika ndray fakavavana any andray rarivo anylorana anay anatin'ny komity maro samihafa an'ivon'ny ejekemo dia hitany mpanao raharaha hiditra dia afantatra ahitany fiambonana maniny mipetraka tokosihitra eo toerana eo fa ny mpianatra zay efa nanampoky zay efa niny fa i Jesosy tokoa mitana hoaniny zay nasaina le izy vao nahita Jesosy dia niny ny ankoroka fa ny sasany miahanahana tena mba tiako voafolaka reny zany voambolany fanoteny am'izao nampianarako azy anareo miahanahana ndao vaitsina ny fanohitra amin'iny mba ho hainareo avahana tsara le izy salamo faharoa efapolo salamo faharoa efapolo ny andeny voalohany eo hitanareo ny voambolana tsy tiako lazaina rehefa milaza ny voalaza matiotia taka fijera mihanahana hitanareo a io zany lay tsy tiako lazaina rehefa misalasala le olona ny miahanahana tsy miny misy mpianatra zany teto isa raiky ambiny folay naniny misalasala mitsangana tokoa Jesosy ary hitany io lay Jesosy mitsangana misalasala any fotoana hafa amin'ny fisalasalany mpianatra dia miteny tamin'ny mpianany Jesosy hoe kely finoa nahoanarany tsy miny fa ety Jesosy nany amin'ny filazatsara hafa azy tsy miteny mpianatra mitsy izy hoe ty tsy finoanareo dia zanitsangana zao a hitanareo zao a dia masasany hoe mbola tsy nanao zany Jesosy rehefa ivernany amin'izao nanonareo amaky ny fangana Jesosy tamin'ny maty a ny fisehoany tompo tamin'ny mpianana dia misy fietsika nataony Jesosy nasehony azy ny tanany misy olatry ny voamombo dia fary ny mpianatra nahita azy fa eto tsy nanao zany izy fa miseho hoy matio dia zay nahita ka resy lavitra ny akoka fa zay miahanahana dia miahanahana teo dia izy tokoa lety misy vehivavy nanontany Jesosy momba ny finoana tondray jerena kely io fantatra io vehivavy io izy io tsy tanday aby izy patera izy aneo lazany io zao tatoko fa raiky mety folo zao tatoko fa raiky mety folo ny andimy fa 5 amby roapolo sy ny fahaenina amby roapolo eny 5 amby roapolo hatramin'ny fahafito amby roapolo hoy Jesosy tamin'ny Marta zaho fanangana amin'ny maty sy fiainana zay minoana dia maty aza dia ho velona eny ray azy rehetra velona ka minoa dia tsy mifaty mandrakizay mino zany fa ianao hoy Marta taminy
tompoko mino ao fa ianao n Kristy zanak'Andriamanitra lay mitonga am'izao tontolo zao valiteny amin'ny teny tompo ve zany ina ny tenin' Jesosy zaho ny fananganana ny maty zay nimana dia maty dia hovelona ndraiky aza be makamina dia tsy ho faty manakaiky mino zany fa ianao maty manino zany maty mino satria miahanahana am'izany tenin' Jesosy zany tahaka anareo rehetra fa ilazana hoe mitsangana tokoa Jesosy tena sceptique be mitsy scientifique am'izany hoe plutôt ny scientiste misy teny français mila hazo tsara zanaka français sika tokony hazo tsara am'izany ny atao hoe scientifique dia ny olona miasa amin'ny science fa ny olona scientiste mivavaka amin'ny science matoko ny science mino ny science ny scientiste zany milazana zany hoe mitsangana tamaty Jesosy tena miahanahana mihitsy izy misy tam'izany le mpianatra Jesosy reo raika mety folola izy tsy voalaza iza le nikoka iza le miahanahana fa nisy miahanahana tao dia an'le mamantafa ny mpianatra any mafantatra hoe mety ranony zany mety ranony zany le scientiste ao amin'ny ao misy nakinakina siansa zany ny fiaikany ohatra anareo tsy mahay manazava finoana an'Andriamanitra raha tsy hain'ny siansa azavaina tsy zany fanaonareo rehefa manazava hoe ohatra zany zao hoe entina makao zao natoko faroa tanikana Jesoa io rano manitsika nofany Jesosy de divay dia ina ny fanazavana sasany zany tsy divay zany io ambatratra le fiplacebo fotsiny mpianatra dia lazay fa divay io tsy hainy siansa azavaina tsy ina zany raha ny siansa ny ampianarana mampanao divay dia ina natao mandeha baka roboka dia hosena mitongotra le avy nasiana bakrasa sy nasiana bakrao dia ino hosenao le divay dia vela miondry tao le izy dia ino loarana lekapeo zay ny atao divay amin'ny siansa gagany sasany ka zany izy pasteur misy fotoana tsy afaka manasa tomotokolo betsika eo tonga dia mihitsy zao izy dia hoseny eo le volomoko dia zay rano mivoaka lia tao anaty tavoangy dia iny diovina amin'ny masina dia anaty tavoangy dia sotrina reo dinina reo fa mahazoazo dosy tsy ny siansa ny mitondra ny fiainatsika kristiana aoka zabo zany azany ny anazavana ny teny ny apôstôly hoe sika tsy mandeha amin'ny fahitana la siansa ary sa fahitana fa mandeha amin'ny finoana ka raha ny ilazana ny mpianatra hoe hitsanganao ary eo anareo angany dia tokony vany zany dia hoe mino ao hoany ao ary hitako izy io izy fa niahanahana raha ataony isanjatony amin'ny kristianina timo any Jesosy Kristy be dia be mihitsy ny mbola nareo aza ny lazazy zany saika mba tsy zany lazaiko teo be dia be mbola miahanahana amin'izany fitsanganany Jesosy tamin'ny maty zany dia tao mba somary azavaina kely ao ho pasika ao anao tady tsara fa raha mbola manaiky an'le vozy ny fahotany ianao dia maty anao zany maty mandehandeha faty mandehandeha ny filazan'olona fa rehefa mino an Jesosy Kristy tsara tamin'ny maty ianao voatio ny fahotanao dia voafenao iny amin'ny fiteny apôstôly Paoly hoe fa tsy nomena fanahy io sa isika fa fanahy mahely sy fitiavana azy famonona tena da mety izy dia toa fantatrao ny fanemenao fantatrao ny fahotanao ino fantaditoitra izy ianao fa maname eriny fitsakanana tamin'ny maty alalako sy ahitako ny eriny fitsakanana tamin'ny maty iny apôstôly Paoly
mpianatra fatety teo dia vo fenao efa vatsotry fa nitsangana ianao zay mino ahy dia koverina indray dia olona maharesy ny fahotany zany ny olona verina indray minozanany satsy ay mino matahotra sao dia toloy koe dia hoe mino nefa tsy zany akory ny tena enanao ao isan'zatony betsaka indrindra ny ahanahana an'izany nananganany Jesosy Kristy azy tamin'ny maty zany fa zay mino zay resy lavitra ny ankohoka manaiky mandray le hery ny fitsanganana tompo tamin'ny maty avy an-trano ny fifonana sy ny fangatana atao zany aorinty toloteny ty dia hoe tompo esorianty tsikiloko ny fisapasalama mba afaky mandray la hery ny fisangananao tamin'ny maty dia ianao mahazo mandray ny ndiny favalo ny volokatra ny faharoapolo zay natonga ny janona teo mihitsy aloha mba ho isan'izay itenenany Jesosy ianao mino fitsanganany tamin'ny maty na dia ny ahanamina zany sasany tamin'ny mpianatra tsy metompitsiny fa hotariry namany efa miankohoky reto reo ho tonga finoana rahatry zay zany zao ataoko aminao zao za tsy mihanahana tsy miam'izany za efa le olona maty fa iny nasangany Jesosy Kristy tamin'ny maty tsy misalasala am'izany a dia za zany zao tany io taonanao hiala amin'ny fisalasalanao io tsy fanomezantsy ny mpianatra nataony Jesosy fa navelany miaraka tamin'reto le efa miankohoka reto reto le misalasala reto dia mitariny reto le miankohoka reto a mba ho tonga amin'ny finonako tena marina izy reo rehefa aveo dia andrainany zao teny Jesosy zao hoe dimy favalo ambin'ny folo ary nanatinazy Jesosy ka ho izy tanitra efa nomenany fahefana rehetra ny tanitra sy ty amin'ny tany iza zany Jesosy teny aminy io tompony fahefana rehetra ny tanitra sy ty an-tany raha olona mino an' Jesosy zany olona tsy matahotra fahefaninana na hinana mely azy zany zany ny ato-tahotra taminay vo vetivety monjy misy sakafo tonga fitany dia napetraka atao le sakafo loa azy le sakafo avy teo dia hoe ny olona hitanitaya misy zavatra tsy milamina no zavatra io nao mba raisina kely fahefana ameny tompo anao am'izany marika to fa ina mino folo aza misy an'izay tsy mino fa ma minoa hoe mito tsy mijery any azy sao za tsy mahazo sakafo rehefa avy eo marika to fa ina mino folo ndika fa tina mino folo vala mino folo ary zao famantana zao anaraka zay mino amoka dia oni amin'ny anarako izy hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy handray mena rana izy ary na dia misotro zava-mahafaty azy izy dia tsy ampanininazy zany hametratanana marary izy dia ho sidana hoe roa am'reo ihany no azavaiko fikely amin'ny hoe hiteny amin'ny fiteny zay tsy mbola hainy izy tsy hoe fiteny tsy fantatra fa fiteny manière de dire fiteny taloha ianao tamin'ny anao mbola tsy nino nao mbola jetrisa ny resakao feny teny ratsy zany maheno anao miresaky zany raha miaino anao 10 minitra ny efatra minitra ny dia fiteny ratsy loatra fony anao mbola tsy nino fa rehefa nahazo le fahefana afanany tompo ianao vo fenao zany tsy miteny ratsy ino fiteny tsy hainao zany fa meny tompo meny fahefany tompo anao zany miova fiteny ny olona nandray ny fahefany Jesosy io olona talatsalatsy anao fa ino isaky zay nietraka oaoaty to efa latsa zay misy zavatra zany ie zay efa latsa deux misy
zany lasandray mpamasany tena spesialiténao ny fiainanao fa rehefa nandray mihetsy ny fahefana tompo ianao tsy nandatsatsiny ianao fa raha natsapy ianao fa nisy zavatra tranga tamin'ny fiainany namanao tsy nandatsy ianao fa malahelo azy tahaka an' Jesosy omena azy ny foy tena nitety an'io olona tsara ny mantso azy Jesosy fa tsy nandany sazy na ivina na ovina eto aza ny mpianatra mianana tsy nomeny-tsy efa nomena ny fahefana rehetra ny an-danitra sy ty-an-taniny Jesosy mitika an'io na fahefaniza na fahefaniza donkeba vakina ny fahefany sasany matitoko fa valoroapolo io alokely ny toritenitsika io andiny faraiky ambin'ny folo ka hatramin'ny fahadimy ambin'ny folo 28:11-15 aorianany tsanganany tompo tamin'ny maty dia tsy hitany mpianatra tsy hitan'ireo vehivavy tao amin'ny fasana izy lasa tany amin'ny mpianatra ary no nandeha izy ireo indray ny mpiambana sasany nakany an-tanàna ka nilaza tamin'ny lohany mpisorona ny zavatra rehetra izay vao niseho ary efa miambina izy mba amin'ny olona dia miara-ny hevitra ka nanome drala be dehibe ny miara-mihika ary nanao hoe lasa hoe ny mpianany no tonga hany nakanangalatra azy raha sendra natory tsy navitany andraikitra izahay ary raha misy milaza izany amin'ny gouvernement zahay dia hampanaitra azy ka anao zay tsy hampaninona anareo tena ndray ny dolara izy ka nanao araka ny teny nomena azy fahefany vola fahefany mpitondra amakina zany fitsanganany Jesosy tamin'ny maty zany fa tsy voatakiny io tsisy fahefana masakana an'izany mety namety anao zany olona mpiara-monina tamin'ny Jesosy tamin'ny androny dia mety nino tokoa fa tsy nasakana ny filokany Jesosy mitsangana tamin'ny maty zany folotsika ny Jesosy Kristy tamin'ny maty ny anitsangana tamin'ny maty dia miova fiainantsika miova fitenisika ary ny faharoa miteny le hoe reto famantarana reto anarak'izay lino le hoe isotro zava-mahafaty izy kanefa tsy hampaninina azy zany zany no mahatonga ny fiangonana sasany be dehibe tsy manao ny efa mangina isy atokantrano so tsy fantatao reny tantara mody mahafenina le hoe so dia manetikena fiaina miolany zay zay tsy makany ho hitanana sasany eo hoe amany tokantrano efa maotsikisa karakanisy fa ny tena marina dia zao tantara fiangonana ity nandeha nanany ho tamin'izany fotoana zany ny sotenany fiangonana dia nitoloran'ny olona zavatra tany an-trano tany dia maty ho dia nanomboka tena voasoratra lavitoko zany najano fa mangina izy atokantrano fa mitsika tsy najanonay mandeha zahay na tranon'izy natranon'izy na inona na asarosony olonao zay nino ny Jesosy ty zay abrosony anareo dia aminy hoy Jesosy dia inona ny zahay atreto na nyvavoko ary mbola tsy maninona ketreo zo ketrehnareo any fa tonga ao fa i Jesosy tompony fahefana no manirakahy efa menany fahefana rehetra anenatra sy ty-tany Jesosy mandehana aza tokositro molona tabatreo taona andehanao tapika masina mandehana dia eo nefa mitomany hoe mba mombana eto nga Jesosy momba ny olona tsy mandeha aza fahakely hoe ohatrano dia mombana eto ny olona mandeha no momban'Andriamanitra zany no manamparovon'Andriamanitra ny fiangonana mandehana ina tika zany on se déplace miala amin'ny tranonao miala amin'ny fiangonanao mandehana fa tsy hoe naniraka ny tafika masina zay dia lasany zareo tsy vavaka ataonao tsy rakitra ataonao
tsy fanoanana taonao fa dia lasany zareo zany zareo mba an'andriamanitra ito zao mombanareo mandrakary ainao zany aza mieritreritra anao hoe ombanao tokeranao andriamanitra satria anao tsy mandeha efa nazavaitsika io le mandeha tikena miendra mihitsy tena miantsehatra mihitsy any fitorina misy fandehanana hafa za tsy afaka nohony andraikitro fa za anoana ny aso afany mila mandeha efa nandehanao zay satria zanenao nafanila nandeha za tsy afaka tsy manana za hoe ko manoana ny asa fa za manoarika manana loalika izay tsy manana loalika any anay paster fa sy marigotro dia tsy afaka mandoalika dakory aza mandoalika any misy ananako dia vavahako fa tsy olo loalika gotro any zay nao hoe zany tsy vavahako anareo fakeo loalika meko mivavao anay am'izay asa atao aza valina aza mandany any tsy keralava tina anay pataloha pastera mivavy ny mitotsaka any mitoto pataloany zany mitanao any amariko manino matoy mivay no lalana anale de raha manatoana anao dia tsy hoe pataloha dia zay aza mitsikera lany any fotsiny anao ampiasainy devoly tsikerany metramety io fa tsy mandeha ny fahefana ny tompo atsika dia fahefana hoentina miasa mandeha any anareo hoy Jesosy manao mpianatra ny firenena atao mpianatra ny firenena misy olona nanay diso manao batisisme mamaky ny texte filazainy Jesosy dia atao vi mpianatro hoy ny olona mamaky ny texte nanjany teny fototra azy any ny teny fototra azy dia mpianatra za zany mampianatra ny olona tonga mpianatro zay ampianatro no lasa fino ny olona io bakisika eo anany Timoty voalohany toko fahefatsy oko zay tadaka mafana loatra za miresaka zany andiny fahaenina ambin'ny folo Timoty voalohany toko fahefatsy andiny fahaenina ambin'ny folo tandreny ny tenanao sy ny fampianaranao ka mahareta am'izany para manao zany anao dia amonjy ny tenanao sy zay ny hainonao atao mpianatra dika zany mitandrina zay tanarao ianao tsy miteniteny foana fa zao anganoganoetra zao no ampianaranao ny fiangonana amitandrina ianao mamakafaky ianao zao ny fampianarana ny soratra masika hoy le olona mijereko tany tele omaty ny niko nijerena nitsy mahafantarapinina maka no tena tenen'ny étranger reto rolazy molina tabatry miteny vision anankiray de zany misy karatsika pastera ozy mantseny anankiray ho tapahana io ozy io arakaty tsy mamaky baiboly fa nazay tamin'ny agnelana ny masony fa tsy teo anareo dia aveko aminareo izy galatiana toko fahatelo tsy teo anareo tamin'ny herinandro-masina andazako an'io galatiana toko fahatelo andiny fa telo ambin'ny folo toloteny pasika zao ataoko aminao zao pasika faharoa andiny fahatelo ambin'ny folo Kristina navitra anay tamin'ny ozony lalàna satria tonga voaozona moa anay izy fa voasoratra hoe voaozona zay rehetra miantona amin'ny azo izy azany tona niozona Jesosy teo miazo itanina zay mino any Jesosy efa afaka miozona rehetra tsy mila tapahana zany tsoka io mamerina Jesosy miazo fijerena olo mbola milaza hoe anapaka an'io ray dia maresaka bebe any ananay tapahana hoe liozona ny ampiano rehefa natory an Jesosy fitany olona ka mino Jesosy tapaka ho azy le ozona tsy mila anaovana liturgie zany tsy mila anaovana action zany hoe aviana anao tapahana le ozona tsy narity manome fahefananay ny tombo anao anareo ho mpianatra raha atao fiteny mazava dia mpianatray mpianareo sika zao mpianatry ny apôstôly zay matonga tena atao hoe fiangonana
fiangonana miona amboniny fanorenany apôstôly tena mpianatra ny reo apôstôly rehetreo de ajaona sika mampianatra ny fiangonana tonga mpianatsay ny fiangonana tsy avy amiko ampiteniko ray andro hoe tsy zany te ampianatra anareo fa ny tompo miantsy de nanaiky aho de manao anareo koa mpianatra de tanireo ny fampianaranao raha manao zany anao de amonjy ny tenanao sy zay enonao manao batisa azy amin'ny anaran'andriamanitra ray zanaka fanahy masina eo le ahitsitsika mifantikana le hoe amin'ny anaran'andriamanitra ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina ohatry ny teny hoe raha misy prénom zany zay hoe raha zakabola sy marika raha mbola misy prénom fa le sy Edouard sisy mbola telo zany tsisy an'izany io andriamanitra tokana ny andriamanitsika fa amin'andriamanitra ray mahaly azy tamin'ny fotoana nahaliany izy ray no miseho hitatsika fa izy andriamanitra ihany tonga nofo zao natoko voalohany iny hitatsika tao amin'ny Jesosy iny andriamanitra ihany iny lay mahaly iny hitatsika tao amin'ny Jesosy iny izy andriamanitra ihany voafefy ny faritra amaha-olombelona azy no tsangana tamin'ny maty ka naniraka ny fanahy masina andriamanitra fanahy masina maneran-tany la trinité fa tsy andriamanitra telo zany zany matongatsika rehefa manao batisa hoe manao batisa azy amin'ny anaran'andriamanitra ray zanaka fanahy masina de averiko lay totelo tamin'ny pasika fa ny sasany taminareo tany am-panana amin'ny fotoana anaovana batisa anao zanako ombenanao lay ositra masina hoe jaune de ositra io de nantsiko hoe tsimoka petraka ao anatinao ao de rehefa nazo niny tsimoka iny ianao nazo niny tsiry fa tsy tsiro misy nantefa SMS tany any koa honata ahoana moa ho ante tsiro de nahita tsy tsiro fa nahitsy misy ny fitokina teny tsiry le tsiry rehefa manito zavatra de misoloko hoe tsimoka mamaky voambany ianao mamaky voatsaramaso ianao mamaky voanavoatsivony ianao zay voafantatao misy kabaro mivakio dijareo io mipetaka ao le tsiro fa io tsy afaka matsimoka tsy afaka maniry raha tsy maty aloha ivoa iny zao natoko faroambinifolo le efatra-ambinifolo efatra-ambinifolo le no miara-maty an' Jesosy Kristy de mitombo anatinao le tsiro le mazanak'andriamanitra anao tamin'ny anao natao batisa ny lazonony da matoatsika misisika mandresy lahatra ny ray aman-dreny hoe atao batisa zaza fa tsy hoe atao batisa zaza mba azo certificat de afaka mianatra ny ananiny fa alaisany an'io tsimoka io ao anatiny hitombo tsikekely ao anatiny eo a zany tsimoka zany anahafany any Jesosy Kristy lay iarahany miombo eo amin'ny azo fizaliny de tsiry mitombo ao anatiny ao de tsimoka nole ny fanan'andriamanitra azy tamin'ny batisa izy de irahan'andriamanitra zay anao zany asa zany amin'le fahefanany ny fiangonana mandeana de tao batisa amin'ny anan'andriamanitra zay fanahy masina izy fa ny telony ny afatra omeny tompo iraka mpanaoviny tompo ny fiangonana de hoe mampianatra azy hitantona zay rehetra nanodiko anareo de tena ma déçu mihitsy fatany BF diso fanantenana namaky a satria nianatra zay tamin'ny fotoana anankiray de nampanao devoir tamin'ny fotoana anankiray tamin'ny fotoana io de milaza le olona manoratra ao amiko hoe nididiny Jesosy fiana didy folo atao anaty folo teny tsy hoe manafoana didy folo koa nididiny Jesosy fa mazava be na ny apôstôly Paoly azy natagatra azy any amin'ny Romana tokatena ambin'ny folo hoe zay tiany lalàny de fa natateraka lalàna rehetra tsy mangalaka fony satria tia ny lalàny tsy mizangazanga fony satria tia ny lalàny satria tia ny lalàny zay tia ny lalàny efa natateraka ny lalàna rehetra ka didy vaovao no omeko anareo hoe mpampianatra be fa fisikeny fa izareo azy eny aoka mitahakany mba zana fatarany olona fa
manome le titre hoe mpianaroko ianareo mitandrina da fifankatiavana. Ny Galatiana toko fahenandimy faharoa zay tenenitsika foana isaky mba miresaky sika nefa tena mazaka le zany asaky mihinana vatao beo ny vakina dia hijanona fa efa mierikery masony sasany hoe be loatra zay fa tsy tena toko fahenandimy faharoa ny Galatiana hitako ke zany Galatiana toko fahenandimy faharoa ny fampitondraha zay mahavesatra ary ao ka izano anateranareo ny lalàny Kristy. Inona moa zany lalàny Kristy dia ny fifankatiavantsika. Nampome any fanontaniany zanako fiteny tamin'io malagasy ireo fa izy any atao batisa ny datanao ty valomefapolo sy roanjato izy nitona zy zany hoe ny fiangonana ho atao batisa so mbola misy miananana tsy andray any tsimoka avy amin'ny fanan'Andriamanitra ao atao batisa amin'izany tena Andriamanitra zany ianao. Aza ho misy an'izay tsy mino famba minoa dia tonga anatinao le fiainandanitra fiainan'Andriamanitra re tsimoky ny fanan'Andriamanitra napetraka atao anatinao tamin'ny alalan'ny batisa iny hita ianao amin'ny fitondratenanao isan'andro zany ny tsimoka ao tongo e tonga anatinao le tsimoka dia misy fitondratena azonao avy tamin'ny fahalalànao an' Jesosy Kristy misy fiteny azonao avy tamin'ny fahalalànao an' Jesosy Kristy mitsimoka mitongo anaty iny dia tongo dia farany tonga hazo lehibe iny filazany soratra masina azy rehefa lasy anao amin'le fitondrana fanataonao iny na miteraka zanaka atao amin'ny tombo izy anefa mba niteraka zanaka atao amin'ny tombo tsy hoe nandeha tany amin'ny hôpitaly dia teo ambolona tabatra miteraka teraka zazy fa mitoro filazantsara tamin'ilo aloha dia tonga kristiana ny olo atsanany zany azy efa mba nanao amin'izany atony tsisy ary ato raha matongola tsy nanao zany tsimoka iny efa mitoko io tsy azo tazomina io manino io ny tombo miveraky io amin'ny fitondrana filazantsara zay ataonao tsy natao faty ao anatin'ny voa io zany tsimoko zany fa maniry mba ho azo miafa miato fanakolo zay ny manjy ny anaka hitadalana anao avy amin'izany pasika faharoa nandraisanao mihery ny fitsangaran'i Jesosy Kristy tamin'ny maty zany hambery dia hombanao izy. Amen.